98.8 FM. Atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Anjely Mpiambina. Tantara nosoratany Tok Gérard. Mpilalao tantara Faly Christophe Rabearmana miaraka tamin'ny Engo Rakoto, Ny Ravo Sofaniry. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvongy. Anjely Mpiambina. Tantara no toto-sainy manimbotra. Anero andro fa efatra. Randriambola ny arivo avitry ny anaty tao mitady ianao mihitsy azo ao. Oay, mira. Sambasamba marina mba ianao indray no mitady ako. Mety hitondra vaovao mahafinaritra ngambe. Moa fantatrao tontiny Eloïse. Ary fifamaliana no sarahanareo raha filazan'ilay olona nandrendresakareo. Iza indray ary zany tsy mahalala fomba piaino sy mpitati-dresaka zany. Ahoanao inona nefa nizan'izy e? Amin'ny favanao milaza amiko marina ny ilaiko. Hatramin'ny oviana no fakafantaranao sy tontiny ary inona no nampifamaly Ay vezy zany e. Andro fistorina nanaterako anao tany aminareo nahalalako azy. Ary izy nanantona fa zara tsy nahalala azy akoriko. Randriambola ny arivo avitry ny anaty. Atsaharo manomboka izao ny fanadalanao any mira. Iza moa ianao raha tsy mahadiso aloha e. Zay fotsiny ny teniko aminao. Miala lavitra anay. Efa mafy ny aretany tamina fisikondranao ka aza-piana trotraka intsony. Raha maninona ny zanako iny dia tsy miala aminao aho. Fa iverinao fa ho ataoko inona nefa izy Fantatro tsara nge izy ianao ry natao e. Sao dia heverinao fa dondrina aza. Ary fantatro tsara ny toetrandrainao. Satria fiara-masaka aiko taminy fony fahavelona. Ka raha toa nanahaka ny toetrany ny toetranao dia tsy hamenatra anao mihitsy ny hamono azy. Marina fa maro ny kiboka hitoviko amiraiko. Fa tsy mbola nitsiro tao anatin'ny lohako velively mihitsy zany fitiavana hamono olo izany. Izay adala olo mantsy toa indray no fitenena an'izaiko. Tsy mila fanazavana be zany fa raha tianao tsitsitra andraraha dia mipetra tsara. Ratsy zany dia ahoana ka manro anangy hainao zany madamy. Olon-dehibe mahalala an'izay tokony ataoko ary ampatsiviko anao ihany koa fa tsy mira ny namonina hafatiny ndraiky fa ianao dia ianao io. Ny teny taminao anao ny alaviranao ahy satria fatany tsara hoe zanako professeur Rizy ianao. Zay tsy iza fa le professeur antazona any amin'ny raha vavobabo tany amin'ny Alabo. Ary nanaova ny expérience toy ny voalavo fotsy mba hahafahany mitrandraka anay. Mazava izao fa tia hanaovany fahatamina amin'ny tontiny Eloïse tsy nandrainao ianao. Dia izany no antony naminonao any tontiny Eloïse satria i tontiny Eloïse ilay ihany nasana nohitra azy sy nanembatsembana amin'ny fikasany ka nahavita nitondra any amin'ny raha vavokambana nandositra. Tsy omeko tsy mihitsy aloha raha hoe mieritreritana zany ry mira. Oka nefa hazava fa tsy nihevitra sy nikononkonona valy faty taminareo mihitsy Ka inona ary no antony nanarahanao maso lava sy nanaraka rahanao ahy Satria tia mantatra misimisy kokoa momba anao sy comprendre an'izany voalaza fa pouvoir anananao zany toy ny nataony raiky fotsiny dia zay. Tsy niezaka ny namantatra fotsiny natao fa nitrandraka dia nampiasa an'izany tamin'izay tia nampiasaina azy Kanefa dia zay marina e. Eny e, nakahalanao tokoa tany ambony fa arakaraky ny nanjiko anao dia lasa nasarika ahy ianao. Tovavy be misteri sady sarotra baboana tsy mba ohatran'ny tovavy zay hitako hatramin'izay. Tsy mino an'izany ary natao amiko dia meloko ianao. Akazoary nandritra ny fotoana voalaza fa namonona ny tantinanao io dia niara-ny sotrosotro tamin'olona. Afaka manontany an'ilay olona ianao raha tsy mino e. Satria namanao akaiky any le izy. Natonoko manokana izy satria mahafantatra zavatra be lehibe momba anao. Olona iza nefa e? Birave
tena spécial raha samtsain le tsiny azo atreda hoe espèce rara mihitsy aza raha marina va tsy ka kambana amin'ny raha vavy iziny fa efa maty moa le ray zara rahalahy ty aloha izy raha vavy tamin'ny mbola kely rehefa milobava kosa dia fahafatesana foana lazay fahafatesana iriva le raha vavy kamalamo no manambara ny fomba hafatesan'le olona izy kosa manambara ny fotoana dia mino an'izany ve raha hoe lamanokaloka mino satria misy fotoana nge mivoaka an-gazety mihitsy le izy eny dia lahy ihany no miteny teo fa mahatonga fahafatesana izy miraha vavy dia inona ihany zany mbola mahasarika an'lahy amin'iny rehefa tasaiko teo ambonin'ireo ihany ny afaka raha samy vehivavy mira raha samy olombelona mihitsy moa zany sady efa toy ny olombelona rehetra nge izy amin'izao hatramin'ny fotoana lahafatesan'ny riba le kambana taminy ananany raha teo ny bika endrika saindrindritsy fa tsy miraika amiko mihitsy le sipakela natao koa zay mahatorofika nisy ohatra mba vanana ihany matsy lara resaka sipa izay ny tsy mampitombona ny zavatra tantarainao ngamo ireo zavatra ny tany sain sedry ireo tsy efa fantatro daholo ka efa fantatro tokoa fa mbola tia fantatra misimisy kokoa tsy haiko aloha fa lasotra manana obsession aminao zany ary mira raha zay no malaza azy ka tsy hahavitanao ratsy ianao zany tsy hitako raha izany no mahasamy hafanao amin'ny sedra samy marary saina dia afaka ora ray to angamba dia nisaraka izay olona iza mahalala raha efa mifanarahanareo zany ka sy niona zany akory ohatra nareo fa modiny mamorona alibi eo fotsiny tena marina zany ry mira raha ny antony tsy nilazany taminao fa za mbola niarany sotrosotro taminy dia noho ny fankalanao marina mifanahiny satria tena tsy tiako maizina ianao ary vao maika me mafy aza mifankahalako anao no ny fahafantarako fa manana antony tsara ifonany aiko ianao rehefa avy nanaisotra ny antontinina tsy manany heritreritany amin'izany aho ary mira ho averiko aminao mpiry azy zany vao ino ahy ianao raha nikasany amono anao mety efa ely zany ny vitako tandre mangerina atao efa nametraka plainte de réserve ka raha sanatria misy manjoa dia anao no voatana ho tompona andraikitra voalohany indrindra efa hoe tsy misy an'izany ary tsy voatery mametraka an'izany plainte zany akory ngenao tsy haninona anao zany ary mira ilazanao an'izay saina marina ny ayako ny tena atondihako fa za manantena mihitsy hoe misokatra aminao foko so manonofo eo indray Viva 98.8 indray le olona le rara ny fahitako azy satria misy moustache na somotra manao solomaso satroka kosa nefa ka tsy tazako tsara ny endriny vatany voanerika tany aminy tonga dia modiny miondrika manao zavatra hafa izy tsy vao zao nahatazana azy tetỳ manodidina ity fa efa ela atao anatin'ny feriandro zay efa ny anana latabatra mipetrahana aleo rangahy anjehana aizany tsy ho tratraka eo iny zay tsy napitsikilo nampikaramana alasa izy teo to tsy hitatsolona lehany mivereziny tato anaty olona tato marina
Way, mira. Vaovao aky. Ahoana ihany aky ho sitra. Nandeha sotrosotro niaraka tamin'ny namany zanony izy e. Dia tsy fanantenana tamin'ny tsy nandeha anako tanony izy dia izay namelany andrirery teo. Moa izy lasa niditra bara. Dia mino an'izany ve ndry? Eny e, saika tsy nino ihany fa rehefa niteneny ala ny lazainy fa namany niara-nirevy taminy dia nino ratsy ihany. Fa iza hono aky izy any namany izany? Natao? Fa tramin'ny oviana koa nireny ny lasa mpinamana. Dia tsy hay tsony aky a. Fa rehefa nanao fikarohana mahakasika an'ilay Natao koa ngeky izy dia nahafantatra fa aiza anak'ilay professeur nanao expérience taminy amin'ny rahavavy tambola kely ty izy. Dia mazava ho azy izany fa izy namono any tantine anareo. Tsy hoe voatify sy tantine Eloise tsy namono nahafantan'io professeur io. Ie, izay koa no tato-tsaiko. Mba nikaroka pirofo tsy ho azo nalavina fotsiny aho io dia hanatitra an'izany any amin'ny polisy. Dia iandry an'izany ve? Fa tsy efa ampy hampangana azy ve nefa mahazanaka io professeur io azy ka? Indrisy fa tsy ampy e. Ny heliko ny rainy tsy heliko ny zanany. Mila pirofo maharesy lahatra kokoa tsika. Aroa ary antsy. Ahoana aky? Laza tokoa setra fa tsy nahita andrito amin'ilay soirée rehefa miverina. Izy io tsy mifankahita fotsiny zaiko. Za ve amindry dia jajirika fotsiny teo amin'ny namelany anaty eo e. Mira. Miavaka raha samy fiara kosa aloha ty fiaranao ty e. Misarika maso be. Tena modèle farapara mihitsy ty ka. Sady miloko mena amboniny io. Ohatran'ny mahagaga nge izany firesako zany. Ohatran'ny hoe voandroany ianao no nahita nitondra ny fiara io. Tsy voandroany tokoa. Na olona vao nahita azy indray mandeha monja asa dia mety ahatadidy azy foana. Izay no lazako hoe misarika maso be ilay fiaranao. Fa inona nefa ilay tena tianao tongavany Zaho ary ka ino tsara e. Nisy nahita teo amin'ny manodidina ny quartier misy anao io fiaranao io ariva ny namonoana ny tantine Eloise. Dia mbola sahandainga amiko ihany ve ianao fa tsy teny aminay fa niara-nirevy tamin'ny sedra e? Sako minina aminao Mira fa tsy nandalo tany aminareo zany nampanamboarina raha teo ny fiarako nianiko io ka tsy mitombona loatra ny atongavany eny aminareo. Mety fiara mitovy angamba zany. Atoko angamba fa zarery nge manana fiara mitovy amin'io karazany io e. Ny loko eo ihany fa ny modèle dia tena io mihitsy e. Ampy izao ny pirofo ry Natao aza taitra raha isy taratasy fampiatsona tonga ao aminao fa ka fotoana fohy. Mianina aminao ary Mira. Tsy nanao ninina ny tantinina anareo zany aho Tsy te aheno ny fialana balafy aminao tsony aho e. Ampy izay. Inona zany fa efa ilamina amin'izay zany momba n'indra raha ingo? Enganeky. Reraka manao afera faninjehana koa ny tena marina. Oty. Fa tsy ilay Natao andrisa aty ve tia mizesy tamin'ny klaxon be anaty fiara ivelany io ki? Fa Natao ankahoana koa io e? Eny tokoa. Fa ahoana koa ary izao? Inona indray fa mivoaka ny fiara. Avy eo manatona makatiny. Sady mola. Gaga zay no mahita io. Tsy te mahagaga loatra ka. Anananareo moa ny volako. Aiza ny tsoa voavidy hatramin'ny fahamarinana. Fahamarinana inona moa zany no vidiko tamin'ny vola teo ka. Tsy fahampin'ny pirofo ampangahana angeny tsy nitazoma anahy satria sy meloko zany dia zay. Ahoana tsara? Tsy ampy aho sy taminao ny pirofo nitazona anahy satria dia vao marina fa nampanamboarina tany amin'ny garage tokoa ny fiarako tamin'io andro. Fa rehefa vita ny fanamboarana dia nanaovany zalahy ese moa zany. Napetrako raha teo moa zany ny lakleka dia izay no nahitan'ny olona azy teny manodidina anareo tamin'iny andro iny. Zany koa ve dia mampino aminao e? Fiara raitra be io ve dia omenao entin'ny mekanisien?
raha tsy hoe fiara-dala tompo anga meka efa mpiara-miasa amiko hatramin'izay sy atokisako izany ry mira ka inona moa zany no tokony hampanahy amin'izany mahay ianao ka manaika afaka ianao tamin'ny fahamanaraka kosa tsy amelako raha tsy midoboka ponjy fa ipira veriko aminao raha fa tsy nanao nininina ny eloizinao zany aho ka pio raha hitady marina raha voaporofonao fa tsy ianao tokoa ny olomeloka dia avelako ianao zay fa rehefa hitanao izay porofo izay vao mifampiresaka tsika ndaokiry aza andao ary dia matoky an'io lehilahy io fekindrindry mira aleo aloha dia ho hita eo izay aboaka ny fanoseho mandrangotra loatra mantsy ary le sindra ho aho ohatrany tsy tazana firy-tsony dia asaka izy mahazo azy sary-pisaina ny andrifa io miantso io allo fa taiza foana ela ty toa tsy hita tablo mihitsy ka Viva Radio nanolotra ho anao teo Anjely Mpiambina tantara nosoratany Tok Gérard novelomny Faly Christophe Rabearmanana niaraka tamin'ny Aingo Rakoto ny Ravo Sofaniry ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvongy Anjely Mpiambina tantara no totosainy manikotra renesinao rahampitso ny toingy